Ny lohahevitrintsika an'io dia mombamomba ny protection des données informatiques, izany hoe fiarovana ireo données informatiques raha vadika teny gasy. Eto am-piandohana aloha dia tiako ianareo tsirairay avy sy vahiny mba ampafantatra kely hoe inona tsara le sehatra misy anareo sy le zavatra ataonareo. Tombontsika atao amin'ny Tekzara. Ny Tekzara dia communauté na développeur zay, misy olona efa miasa dia misy ihany koa mpianatra. Dia ny tena ataonay dia fifampizarana traikefa zany mba tsy hahatonga ny ankizy hoe mpianatra dia lasa vahiny be izy rehefa handeha hiasa rehefa avy eo. Dia mikarakara atelier isaky ny sabotsy zay no tena ataonay dia eo zany no zay no mifampizara fahaizana. Resantsika izay resaka atelier isaky ny sabotsy zay rehefa avy eo fa hiditra atao amin'ny raha namanatiny indray tsika. Ny IT University, ny IT University université privée spécialisée en informatique, zany hoe tsy misy afa-tsy filière informatique ao anatiny. Dia ankizy manana bac scientifique sy technique zany no raisinay. Dia après licence izy dia afaka miasa. Ary misy koa ndreo manohy ny master 2 izay rahana miasa amin'ny université de Nice Sophia Antipolis any ivelany. Dia tamin'ny 2012 zay zany no niforona rehefa miara-miasa amin'ny olona marobe, raha nisan'ny mpianatra nivoaka hatramin'izay mety teny hoe 500 eninjato any raha atao kapobeny. Voalohany aloha dia tiako hiala tsiny amin'ny mpidy rehetrarehetra satria tsy dia mahay miteny gasy loatra fa ezaka hitaka le fomba fiteny. Avy any amin'ny Gotek zany za responsable marketing dia Gotek zany orinasa spécialisé anatin'ny informatique, zany hoe nouvelle technologie de l'information et de la communication. Dia ohatra hoe manao fourniture ana matériel informatique dia manao activité ana cybersécurité koa, zavatra ho resantsika avy eo. Ohatra hoe mila sécurisena ny orinasanareo na ohatra mila système d'information maherihery kokoa dia afaka hoe manatona anay zareo dia mametraka solution zay. Zany hoe zany asanay majoritairement. Bokasay? Ie, ny orinasa Bokasay moa zany momba ny développement web, zay ny tena spécialité anay ao. SSTJ moa zany ny filazana azy amin'ny terme informatique, zany hoe manao sous-traitance na asa zany raha misy olona any andafy orinasa izy na particulier hoe mila hanao site web izy anankiray dia contacter an'le société izy dia manao fifanarahana rehetrarehetra dia zay no ataonay ao amin'ny société ao. Ie, misaotra anareo tao anatin'izay fampahafantaran'izay zao tsika dia faly mandray any Rina Ravoniandro izay vahintsika tsy nampozina amin'izao fotoana izao. Faly mandray anao Rina Ravoniandro. Faly tafaraka aminareo eto. Hay ohatra zao zany medy magnifika zany za zany tonga eto zany resaka momba ny cyberattaque. Hoe ahoana tsara zany cyberattaque, misy ifandraisana amin'ny attaque cardiaque ve sa tsy mitovy zany dahoana zany mametraka fanontaniana. Ay, zany hono misy idirany ve hono zareo. Inona tsara ny atao hoe cyberattaque, cybersécurité, cybercriminalité, izy daholo zany. Izy daholo zany satria zay manko tsy mahay ny tena marina dia tsara mba ampahafantarina ny olona rehetrarehetra hoe inona tsara reo zavatra rehetrarehetra momba ny cyber reo. Ohatra hoe azoko hoe hazavaina le cyberattaque dia tsy maintsy manazava an'izany hoe ina aloha zany cybernétique. Ny cybernétique zany zavatra rehetrarehetra miditra momba ny information na mampiasa vaovao na mampiasa information. Ohatra hoe hitako eto amin'ity plateau ity samy manana téléphone smartphone daholo tsika rehetra kanefa isan'andro nareo mampiasa an'ity. Ohatra hoe rehefa misy urgence na rehefa miasa na rehefa mila miantso amin'olona namanareo. Ka raha ohatra hoe isy an'izany hoe cyberattaque zany
dia lasa ty smartphone anareo ty ohatra no azo atao hoe cible amin'ny cyberattaque. Dia raha ohatra hoe misy cyberattaque eto amin'ity téléphone anareo ty dia tsy afaka ampiasana intsony zany ty smartphone ty, dia araka ny tenen'ny namanay teo mety ho hisy loza be mihitsy mitranga amin'izany. Eritrereto hoe raha tsy azo ampiasanareo mihitsy ny smartphone anareo kanefa misy urgence atampoka ohatra hoe crise cardiaque na attaque cardiaque. Zay angamba no azo atao hoe nidirany misy ifandraisany mihitsy. Fa zavatra tena mila atao an-tsaina, isanandro tsy tsika mampiasa information, isanandro tsika mampiasa informatique, na dia ty plateau télévision ty na solosaina ampiasanareo isanandro any amin'ny asa na any amin'ny trano, mampiasa an'io isanandro foana anareo, kanefa misy valeur io anatin'ny fiainanareo. Dia arakaraka le valeur an'io anatin'ny fiainanareo, ohatra hoe tsy dia mampiasa loatra anareo, matetika ny tanora mampiasa be an'io, mampiasa kokoa an'io dia misy enjeu, ahoana moa ny teneniko an'izany, misy jojo lehibe kokoa amin'io. Izy ty hoe mampiasa kokoa ny fandraisako azy hoe fanakalo information kokoa ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'io ny information marina, ao anatin'io ny information marina ho fa mety tsy marina ho an'ny sasany. Ahoana ny ahafahany misy olona ve ao ambadika io teknôlôjia io afaka gérer an'izay sa tsy misy? Gérer an'le hoe marina sy tsy marina ve ny tianao anontaniana. Ny arak'le nitenenina tao ny atao hoe marina moa zany dia samy manana point de vue fotsiny, araky ny toerana misy anao natao hoe dia marina tsy marina. Tsy tena hoe misy an'izay ny azoko hanampiana kely an'le resaka cyberattaque teo dia zareo misy tanjona foana. Tsisy olona manao cyberattaque amin'izao fotsiny ao anatiny. Misy tanjona taloloha teo moa zany misy resaka hoe resaka fifidianana tany amin'ny faritra afrikana, fifidianana tany amin'ny États-Unis, dia reny nanaovan'ny zareo cyberattaque. Ny tanjony amin'le cyberattaque moa hoe sasany angalana données an'olona, ny sasany animbana zavatra, ny sasany indray mety hoe anaovana an'le atsonitrareo hoe takalom-bola, ransomware moa hatranao kidina zay mihitsy fanadonné cyber tena misy mihitsy zay hôpitaly zao no tena fanaondrareo an'izay, dia avy eo izy hoe tsy averina intsony ny données an'ny hôpitalinareo raha tsy mandoa an'ity vola tianareo. Misy zany? Tena misy zany. Dia ransomware zay ny anaran'le izy, dia tsy maty tanteraka zany ny système anao, tsy afaka miasa ianao arak'le hoe hiasanao le izy, dia tsy afaka miasa ianao dia mandovola ianao zany. Zany hoe raha azoko tsara zany dia misy olona nianatra dia ny fahaizany nafahany nanao an'izay. Die zay mihitsy. Satria tsy maintsy olona tena marina le izy tsy anarana loatra, eny misy partie anarana le izy, tsy maintsy hoe tsy maintsy mafehy an'io zavatra io aloha vao afaka manita-tsaina hoe andeha ataoko an'izao ty. Tena zay mihitsy le izy, satria ataontsika fotsiny zao hoe eto amintsika aloha zao ny resako, fa atao hoe tamin'ny herintaona maromaro ihany zao ny site ministère ny randrala fa pirate andrala atao. Dia izy koa ndraindray côté tena mahatonga l'izy ngamba le hoe ohatrany hoe tianjareo testena hoe hatraizany ny fiabilité an'ity zavatra nataondry zareo ty, hoe zavatra napetraka fotsiny ohatr' zao fe le izy sa manisy zavatra nieritreretina ihany ny tao aorianan'izy tao hoe mba ny sécurité napetraka atao, mba zavatra jour-dolo zavatra rehetrarehetra atao anatiny sy rehetrarehetra. Dia zay foana matetika mahatratra an'ireny site ministère moa zany, mialatsiny indrindra ho an'ny nanao anazy, fa raha malala le izy moa zany reny foana mahavoan'le izy, dia hita hoe kely le fay an'le izy, tena zavatra tsisy dika le izy, fa nefa ny raha vao hitany zareo hoe hito misy afaka itsofoana dia fa zay no izy, zay foana ny mahatratra an'le izy. Lesona azo tsoana anatin'le izy angambany hoe mila mianatra foana sy mila mikaroka foana na dia angalatra ary zay. Matetika
olona manao cyberattaque ohatra ohatrany mpangalatra ihany mivola zany motivation le zavatra aorinao dia mahasamihafa an'le mpangalatra tsotsotra sy le cyberattaquant fotsiny hafa fotsiny le fitaovam-piasana ça fait zany mpangalatra mampiasa scie à métaux anapaka barre métallique fa ny cyberattaquant zany mampiasa outil informatique fotsiny zany hoe ny fahaizana fotsiny le resaka hoe mila fianarana teo a le zany am'izao a ohatrany hoe samy mianatra mangalatra daholo fa misy mivadika polisy ny sasany amin'ny fitena informatika moa dia misy an'le hoe satroka mainty le tena mpangalatra dia satroka fotsy a le mahay an'le fangalarana fa izy a aty am'le miaro lasolo azo tsara aloha diasoma aloha zany hoe za zany zao a andeha hianatra ao amin'ny IT université soratra anaranao ako a dia efa hoe hianatra angalatra zay ve zany le izy fa rehefa aveo am'izay ako a dia rehefa vita ny tronc commun ako a dia maka spécialité manao spécialisation am'izay hoe anao polisy a sa voleur zay le izy ianaranao le teknika hoe ahoana ny fidiranao amin'ny trano ray ahafahanao hoe zao fiarovana ny trano io zay le izy ianarako le izy a dia mitovy ihany ny zavatra tenentsika mitovy ihany zay mihitsy le izy zany hoe ianarako le izy a tsy le mangalatra ny ianarako fa le ianarako amin'ny bazina le izy a afahako miaro an'le na fahana miaro zay ohatrohatrany maramila ihany fa iady ianao tsy maintsy mianatra iady aloha ianao vao iady aman'olon-kafa dia cyberattaque zay mbola misy koa cyberhafa ohatra hoe criminalité mitovy hoe zany sa tsy mitovy sa tsy isy dikany zany ny afaka tena hoe mpangamba mahasamihafa ny cyberattaque sy ny cybercriminalité zany hoe fa misy organisation mihitsiny zany hoe misy objectif misy ohatra hoe tena anao hiarahanao attaque zany tsika ohatra hoe misy cybercriminalité avy any amin'ny Russie dia be dia be ny atao hoe hacker zany le olona manao an'le cyberattaque dia lasa miara-miasa zany izy ohatrany mafia zany na cybercriminalité an'le izy satria zavatra mitombo le izy fa tsy ka mitokana fotsiny zany anapikely an'izay a azo ataona amin'ny cyberattaque zavatra iray ao anatin'ny cybercriminalité satria raha mijery le lalàna vao namafisin'ny ministra farany teo mihitsy zao tsika dia misy partia miresaka cyberattaque na système d'information zany hoe raha ohatra ianao ka mangalangalatra ny données an'olona any amin'ny orinasa dia azo enjehana dia nefa ny anatin'io koa misy an'le article 20 miteny hoe raha ohatra ianao a miteny zavatra diffamation amina olona manam-pahefana sy ny sisa eo amin'ny cyber espace eo azaky internet a dia cybercriminalité koa zay nefa tsy mitovy zay zavatra roa zay fazoko anazy zay le cybercriminalité dia le cyberattaque le système manao attaque iny raha eo anatiny zany raha eo anatin'le cybercriminalité zany efa nanolitra moa zareo reo zany ny tenany tsara avy izy teo efa natolotra ya fa afaka mena fotoana kely ve zalahy ohatra hoe zafatoko zareo hoe mba hiteny hoe ny efa voalaza hatramin'ny activité ny zareo tsara hatramin'ny bokasa ve voalaza ary neniteka zara neniteka zara zao ny tsy mbola fantatra tsara hoe misy an'le atelier ataony zareo isakasabotsy a dia izay ny atao mbola tsy voazava tsara ngamana zay moa zany a efa le nazavaiko teo mikarakara atelier zao isaky ny sabotsy le atelier ataonay a ho an'ny ankizy rehetra mpianatra sy ireo passionné rehetra ao anatin'ny informatique dia misy olona efa miasa amina orinasa zany a dia ry zareo reny a no mizara ny fahaizany a ho an'le ankizy mpianatra so an'izay ankizy passionné lena ao anatin'le thème zany satria misy thème isaka sabotsy dia iny no zarain'le olona efa manana traikefa amin'le thème dia ohatrohatra zay foana ny activité ataonay isaka sabotsy karazana thème ohatra thème anankiray ve anao ohatra hoe inona le thème ohatra hoe jeune thème ohatrany hoe
amin'ny sabotsy zao zao a intelligence artificielle sy machine learning no thème ny Texar fa efa tapitra ny inscription aloha. Mbola tenenina ihany. Aiza misy atao? Iny amin'ny centre de développeur iny amin'ny Voteky Akatso. Efa 120 participants. Scientifique be mihitsy ty fandarana androany ty a. Zatra teneniny amin'io tena dimampolo isanjato ihany. Dimampolo isanjato ihany azo filaky. Nitanjona amin'ilay atelier za moa zany ohatry hoe fampizarana traikefa sy fampizarana hay raha. Tanjona amin'izy io zany inona tena tanjona ataonareo amin'ilay mahatonga an'izy io izaka sabotsy zany a. Nareo zany tsy mba azo asaina hoe andeha mariage mihitsy fa dia tsy maintsy rehefa asainareo zay dia alaminay fotoananay dia milera rehefa tonga any zay amin'ilay lera fisakafoanana. Ny tena tanjona zany ao anatin'ilay izy dia zay le hoe ahatonga ny ankizy mbola mpianatra izy a. Fa rehefa aveo izy hiditra any amina sehatry ny asa dia efa tsy vahintsony izy fa efa fantany hoe ay ty le zavatra le atelier nataonay tany amin'ny Texar ay ohatry zao ny fanaovana an'ity. Satria manko a kako personnel manokana zao zao tamin'ny nanao stage a tamin'ny 2015 tany dia ohatrany tsy dia misy ifandraisana loatra le zavatra natao tany am-pianarana sy le tany amin'ny asa. Fa tany ianao vao mikaroka dia tany ianao vao atoron'olona hoe atao ohatr'izao ny fanaovana anazy dia izay mihitsy no nentinay no hoe andao ty mba zaraina ho an'ny tanora rehetra satria be da be ny tanora mila an'izany a dia zarainay ho an'ny tanora rehetra izay liny. Amin'ny herin'ny sabotsy zany zao misy? Amin'ny herin'ny sabotsy koa mbola misy a resaka blockchain no activité anay amin'ny herin'ny sabotsy. Blockchain? Chaîne le fivavahana ao amin'ny ritsy io ny atao. Ahoana ka ny ahafahana ohatra zany zao misy hoe mba te hijery zany dia ahoana ny ahafahana misoratra anarana inona ny fepetra aloha voalohany indrindra? Ny fepetra angambany tsy dia misy fepetra be fa hoe rehefa passionné ao anatin'le resaka informatique ianao rehefa passionné ao anatin'le tontolon'ny informatique ianao a dia mahatoky hoe ianao tonga any olona vonona ianao zany fa tsy hoe olona anankirotana. Iza mpanakorotana tao? Tsy toereo informaticien fa mety hoe bandikely any amin'ny classe de seconde ohatra ny misy ankizy mbola mpianatry ny lycée zao tonga any aminay a satria le izy tsy inona ao anatin'le informatique zany midadasika be raha zay ny azonazana sy le domaine. Ohatra za zao mpilalao jeu be mihitsy dia passionné any informatique ve zany? Tafiditra ve zany? Tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny informatique ny resaka multimédia jeu. Mety zany. Dia ahoana izy misoratra anarana? Mandefa communication mahakasika ny activité anay zay isaky ny lakamisy na zoma eo. Zany hoe zoma alohan'ny herinandro alohan'le activité. Herinandro aloha? Herinandro alohan'le activité. Rapitso zany zao nareo mety mamoaka rapitso raha vakapitso? Raha vakapitso amin'ny zoma. Rapitso mamoaka ho amin'ny manaraka ny herina. Dia amin'iny no manararoatra kely misoratra anarana satria ohatra le tamin'ny farany teo zao a zoma zay no namoaka le communication zoma tamin'ny fito tany a dia tamin'ny folo dia efa natratra 100 mahery ny soratra dia efa tapitra le fidirana sa rakitra ny tatazana? Tsisy vidivirana sady tsisy rakitra tatazana tena maimaim-poana le izy satria zay zany eo association tsy mitady vola fa ny tena tanjona tsy inona hoe fampirisihana ny tanora fikarakarana ny tanora na dia tanora ihany ary zay. Fampirisihana ny tanora zarazaraina ny fotoana fampirisihana ny tanora nisy fotoana teto Madagasikara rehefa natao hoe inona ny asa ataonao any am-pianarana dia na pilote na hôtesy rehefa tonga indray ny taty aoriana dia inona ny fianarana ataonao za no coiffure za no informatique manao ahoana indray raha ohatra ka hitoditra indray sika amin'ny IT university izay anisan'ny hoe na ny anarany ary tonga dia tena miady rimy IT university manao indray ny ahafahana miditra ao inona avy ny karazana fepetra le izy angamba aloha tsy maintsy hoe série scientifique raha ho anay zany zao tsy mety satria izay série A2 tsy maintsy série scientifique no miditra ao aminay afaka miditra aminareo zay fa eo amin'ny accueil mandray mpianatra na stanty
Lany ny fotoanany mbola tsy midina le alina aloha zao tsy mientina le corona tsy midina aloha zao anisan'ny Zay, tena midina am'zay. tena anisan'ny olana lehibe teo amin'ny sélection nay farany teo mihitsy zay satria be lehibe ny ray aman-dreniny teny hoe efa maninona série A2 nefa mention no tsy raisinareo dia nitsotra ny valiny a le ao anatin'le nianarana tao amin'ny série C série D mihitsy no hafa tsy le notinao zany no mitondra anazy fa nizatra nianarana tao satria rehefa tonga ao amin'ny première année ao aminay nareo tena mafy be raha afaka mitondra mpianatra na me témoignage teto dia be dia be no te hifona ary te hiala mihitsy hoe kay mafy be kay le izy fa tsy le informatique bureautique eritreretiny ireny fa hafa mihitsy le izy tao dia zay mihitsy zany hoe mba tsy hifamitakitsika amin'le izy dia tonga dia série scientifique Zany hoe andrasany tsy possible mihitsy tsy azo eritreretina mihitsy hoe série A2 amina moyenne note anankiray fa accompagneny izy renforceny izy amena tohany izy amina resaka mathématique sy physique mandritra ny meko ohatra anankiray mantsy ianao somary tapahakely ohatra ianao hanao école de pilotage dia any amin'ny école de pilotage afaka miditra ihany ianao fa misengage ianao fa anao cours d'appui amina mathématique sy physique tena raha ny lalàna aloha tsisy manakana anay fa raha niraisiko fotsiny zao ny candidature teo zato mahery no lavinay nefa série scientifique donc zany a mbola université zany ity élite université ny tena tanjonay amin'le izy tsy inona eo amin'ny resaka hoe ny ankizy mivoaka eo zany a tokony hamirapiratra ary reo zany fitaratry Madagasikara akaikely ity domaine ity a tena tokony no jerena manokana satria akaiky kely ny ahafahanfanjakana manampy an'ny domaine ity mety azo ampin'ny bokasay zay rehefa kelikely eo fa tena hoe akaiky kely fibre optique efa misy zay afaka miasa foana ny eo amin'ny domaine informatique tsy voelingelinizaniza mihitsy zay ao anaty birao zay dia misy ordinateur dia misy internet dia ampy anay jiro moa zany no tena hoe olana aminay fa rehefa mipetraka izay condition dia afaka miasa mandray ny asa rehetra eran-tany zay fa eo amin'ny tena mbola vaste be mihitsy dia tamin'ny ty nanomboka tamin'ny 2-3 ans zay nanamafy ny resaka cybersécurité satria raha tamin'izay vao nisokatra mbola tsy dia nisy ny raharan'izay resaka izay fa tatoato nanomboka nibetsaka ny resaka attaque informatique nametraka ny protection ny données koa ny européenne zay misy efeny amin'ny rehetrarehetra ty amin'ny orinasa sous-traitant rehetra dia tsy maintsy ampidirina amin'izay zany amin'ny ankizy ilay izy zany fa tsy avela iandry farany vo atao ina ny diplôma voaka ny azo mpianatra rehefa mivoaka ny mianatra telo taona dia mahazo licence dia misy filière telo misy ny antsoina hoe option développement d'application misy hoe développement web et design dia ny farany option base de données et réseau zay zany ny resaka licence dia avy eo misy manohy M2 iarany miasa amin'ny université de Nice dia zay zany hoe master MBDS zay ny anarany dia zay le diplôma anananay reo ankizy reo azo jerena ve manao ahoana ny salanisanyireo ny eo amin'ny lasy ny vavy misy vavy ihany veo sa dia lahy be tahaka ny rainy daholo indrisy fa tena mbola lataka ny rainy mihitsy izy amin'izao tsy raha manino lahatakandray monko raha ohatra hoe anatin'ny ankizy empolo eo a 12 ny vavy zay zany hatreto no izy amin'izao fa tiana hiakatra le izy fa le izy hoe zany asa natokana ho an'ny lehilahy tia inavika ny asa zany ataon'ireo olona ireo rehefa mivoaka avy eo amin'ny ity université izy inavy ny asa zany a misy an'le natsona hoe manao antsona hoe développement en application na site internet ireny na manamboatra n'ireny application amin'ny mobile ireny misy koa ny afaka miara-miasa amin'ny zareo gotec ohatra amin'ny resaka réseau système sy ohatra zany raha misy amin'ny métier ao anatiny zany tena be dia be raha miteny hoe ronjato kely
fa raha fiazana lehibe zany de reo hoe manamboatra zavatra hiasabo ho ampiasain'ny olona rehefa avy eo. Zavatra tsikaritro aminareo a izy ty moa midi magnifique fa amboamboariko kely fotsiny le fomba famindrako le fanontaniana mba tsy de dofotra be loatra le izy. Zavatra tsikaritro rehefa ohatrany a bandiny IT de ohatrany tsy tena sociable zany zareo. Ohatrany hoe ao anatin'ny ordinateur ao izy de eo izy notra izy ohatrany ranona be ty a hoavy a ke de eo izy de pingeo kely lesy aloha eo lesy de eo izy ohatrany ka tena hoe ndorama hivoaka kely eo izy de eo izy inona mahatonga an'izay sa hoe tena miketriketrika be mihitsy ve le ny tiako mariana ny tiana teny hoe IT amin'ny resaka informatique fa tsy IT io tsy tiako ny tena indrisy fa tena misy tokoa zay a fa ny hitanay a le ankizy nivoaka stage teo zao commentaire ny encadreur ny teo tamin'ny voalohany izy io ohatran'izay hoe ny fa rehefa nifanerasera tamin'ny mpiasa tao izy a de tampotampoka izy indray no mitarika de mety hoe am'le voalohany fotsiny zay a le izy le hoe miondrika rery eo amin'ny ordinateur ao a nainao mantsy ny teny teo hoe misy ordinateur ao misy toerany eo misy jiro eo a ampianainy anay tena zay mihitsy ny asa raha ny asa tena zay mihitsy de ampy tsy misy fananana ohatrany hoe tsy miainga raha vao tsy misy hoe misy any bokas misy goteka zay le izy ao miainga zay tena zay fa misy anina fotsiny zay le sociabilité zay a iny ataoko hoe samy manany azy ny olona mety misy olona tena tratran'izay fa tena miteny anao fa rehefa anao fety kotra zareo tsy laitra mihitsy efa totrony any boka say sady boka say koa toany nangatahany hoe mba hanampy an'zareo amin'ny satria fa kaiky kely mihitsy izy iny satsia hanampy boka say satsia zay tena misokatra tsara mihitsy nyvaravarinao aminay eo any mpianatra avy eo amin'ny IT raha hitra ary tena mirecrute be mihitsy izy raha hoan'zay raha ohatra ka zatra saika anapikely an'le resaka teo fotsiny mantsy le resaka resanareo teo nay moa zany domaine-na resaka web le izy resaka le IT mihitsy ny tiako atongavana le hoe ny fahafantarany olona zany atao hoe resaka informatique zany fa nandray le izy mifangaro nareo de marina fa hoe matetika ny olona rehefa anatin'le midevy izy de zay le hoe mila ortiste ana de écouteur de ao izy mihidy ao fa ndraindray koa nefa ny inverse zay ny olona ndraindray rehefa tonga avy any izy de ohatra maty clé aspectif fa nareo ohatra ny to manao informatique zany io fa tia mba ambary kely fa tsy mandeha le clé ohatra na misy ara tena tonga hatramin'ny hoe maty le brochine ary de nareo ohatra manao informatique fa to misy ifandraisandraisany am'zany de ndraindray kasay tsy na miainga avy amin'nymisy zany mihitsy rehefa misy zavatra simba de izy any ny atsona tana ho any jebo de zay zany mba tiako ampitaina kely any hoan'ny olona any hoe ny le monde de l'informatique déjà tena mbola misy koa za le hoe software sy hardware fa ataoko iny resaka web en général moa zany izy tena mbola web mbola para mihitsy ana satria resaka programmation no anatiny resaka hoe design resaka mobile ihany koa anatiny sy rehetrarehetra de tena zay le tontolo anatin'le izy zay le asa ao anatiny miteny anao teo hoe mbola tena manao recrutement zahay izy ohatr'izany aonaka ny ahafantaranay zay scientifique reto zany zao hoe misy misokatra ao zao a de zay nanao postule ie mandehandeha be da be any misy be da be mihitsy any amin'ny Facebook ataoko hoe 2 fois par semaine angamba misy annonce foana amin'ny pageny bokase ao ohatra zao ka informaticien nefa tsy manao Facebook possible ve zany za aloha anisany d'accord am'izay mihitsy satria matetika ny atsika ny lasa hoe ny atao internet a Facebook de résumé am'izay foana de Facebook de lasa zay fa non tsy voatetika amin'ny site n'annonce rehetrarehetra misy daholo any efa mandefa ny foany zay hoe mirek après koa moa ny ndretrarehetra zany efa miezaka mifampizara an'izy amin'ny rehetrarehetra sy ankizy ohatra zany de ny anay zao izany ihany koa hoe any amin'ny université justement ohatra zay le izy
tsy fantatry nefa mba tonga any aminareo tsy nefa ty zay raha tsy ty nefa misy aloha ngamba rehefa resanareo za mbola tena tsy nalefa Gotec nany anarany ara tonga de Go Technologie. Ie, Go Technologie zany a Gotec manko en fait Go Technologie a de araka ny teneniko teo a tena spécialisé zany izay orinasa zay a ao anatin'ny IT de misy araka ny tenenitsika teo a resaka software, hardware, réseau, matériel zany hoe PDB zany zavatra nidiran'ny io orinasa io fa ny tianay aviana aloha am'izao am'ty taona ty 2019 ty a de araka ty teman'ty émission ty a ny cybersécurité satria matetika zao samy resaka zany tsika hoe zavatra teknika be ny cybersécurité kanefany a misy idiran'ny olona rehetrarehetra anatin'io resaka io na de hoe tsisy azonao na de hoe 0% na 50% misy idiranao anatin'ny cybersécurité satria misy an'izany atao hoe fiainana amin'ny informatique vie informatique zany hoe raha ohatra hoe ianao miresaka amin'ny namanao amin'ny Facebook de inona masure anao hoe tena namanao le olona amin'io miresaka aminao io azoko antanina hoe sure ave anao fa io zao ohatra hoe na mekomoto mety misy otra nefa resaka amin'ny fanaovana i karaha voavalona izy de izy zay sure ave anao am'izany inona de hoe sure aloha zao lona aloha zao sure de araka ny tenenao teo zany a misy idirany misy responsabilité tsika rehetra zany araka ny mampiasa an'io zany mampiasa informatique sy internet surtout fiainana andavanandro mihitsy zany le cybersécurité ianao zany rehefa mitondra automobile mitandrina ianao enfin tokony mitandrina ianao de motona de mafy be mihitsy sady mitandrina tsy maintsy mitandrina ianao rehefa mampiasa automobile de mitovitovy ihany zany ny informatique na internet na ordinateur na zavatra hafa mila mitandrina koa ianao satria be de be zany ny information mombanao amin'ty vie informatique ty amin'ny internet de inona miassure anao hoe ianao ihany mahita an'io information io inge zao zavatra tena teneniko tonga de mipoka ny guerre mondiale ndray raha ohatra ka voaka daholo ny secret rehetrarehetra zay tsy ambaratelo zaridainany sahany edena kely ny olona tsaray ao anatin'io informatique io historique de navigation anao fa reny zany misy risque zany reny hoe misy risque tena sécurité tamika arakaraka le situation sy le zavatra ampiasanao zany zay ny tena marina arakaraka le ohatra hoe zao Facebook entsika hoe tam'izao 5 angambany tamin'ny taona ambony teo a nisy fuite d'information ohatra hoe Cambridge Analytica fa na de hoe eto Madagascar afaka tenena hoe momba an'izany amin'le fividanany vao vita teo nisy azany resaka anaplaza be zany hoe misy compte fake manao influence am'le fividanana zany zao azo atao hoe karazana cybercriminalité karazana piratage hacking inona ma tena proof anao hoe tena misy an'io olona io tena réel zany io olona io isaky ny mampiasa an'io smartphone io solosaina io anao mila manontany tena foana ianao hoe inona miassure ny sécurité ako inona miassure ny sécurité amin'ny information ako sy ny données ako de ahoana valiny tena valiny voalohany indrindra tsy maintsy mitandrina zany aloha de mila atao anaty saina tena mila mitandrina ohatra tsy avoaboaka mihitsy ohatra hoe numéro de compte bancaire anao azalefa MP angambany zavatra voalohany indrindra mazava loatra zany zany hoe rehefa misy information sensible na momba anao na momba ny asanao alao tsy alefa mihitsy ohatra hoe ny izy teo ny code ny carte bancaire anao fa maika mampitantana anazy zany le masarotra anazy matetika orinasa lehibibe kokoa mampiasa an'le reny données reny ianao zany manana banque za tsy cité banque fa manana compte bancaire ianao de ao anatin'io banque io misy information anao de responsabilité an'io banque io zany garantir ny sécurité any information anao
kanefa reny banque reny misy vulnérabilité koa misy faiblesse de na de hoe boka say koa za tsy miteny hoe misy diso any amin'ny boka say na tsy misy zavatra tsy mety fa sur zao fa be de be ny information amin'ny client any amin'ny boka say client anareo zany hoe en fait le izy raha atao banque tokana le izy de hoe tsy misy hoe afaka tsy andalovan'io tsy ahoana moa zany ohatrany hoe tsy afapela tsisy afapela amin'io zany tsika rehetrarehetra fa mila mitandrina ihany fa misy any zany moyen afatana izy surtout anatin'ny mondeny web zany mila fahazarana le izy hoan'ny olona mampiasa ny internet tena internet tena mila fahazarana le fa ho anay le izy zao de tsy fantatra ile izy tafiditra anaty zava izy ohatra reny ohatrany hoe andeha haka visa de manao réservation d'hôtel de mandefa identifiant carte IPE de avec mot de passe et tout ça mila mitandrinao mila mijery tsara le site apetranao an'le code hoe tena izy ve le site satria ohatra manao achat en ligne de aveo iny débité foana le compte ie de avy any amin'ny responsabilité an'le site internet aloha mapetraka système sécurisé de avy any amin'ny responsabilité anao koa mijery hoe tena sécurisé ve io site io de zao mahatonga le zavatra faharoany a ny azoko tenenina hoe aza de mandehandeha amin'ny site tsy fiable ohatrohatrany fiana matetika le site mamboafady reny aza mandehandeha be mpanendaka be reny de matetika aloha fantatro fa be de be ny olona mampiasa an'ireny le site de téléchargement en ligne tena be de be ny mampiasa an'ireny de be de be manao téléchargement en ligne téléchargement na film avy eny film na musique na jeu vidéo na logiciel fa reny zany tena misy loza be misy virus be de be misy atao hoe spyware logiciel d'espionnage virus d'espionnage zany hoe mitarika donné avy any amin'ny solosainanao de aveo alefa any amin'ny tsy haiko izy fa hoana vetivety fosiny marana antsika azy lena be mihitsy izy tokony toizana kely fa tiako tenena hoe matetika ohatrany voatsila koa zay tamin'ny herinandro angamba zao de nisy nanao demande d'ami indray mandeha de nefa efa miako izy de aveo le izy teny le olona aveo hoe aza manaiky amin'io tsony zay namako rehetra fa piraté ahoana moa zany zao ny afantarako za hoe piraté ny compteko Facebook le resaka ka tsika mantsy miresaka internet misy zavatra nataonao hitanao zany hoe misy zavatra nataonao farany de tadidinao iny de manokatra ianao de misy zavatra hafa mihitsy ao anatin'le anao ohatra hoe misy manoratra tsilera fa matetika ngeny tsy tafiditra ntsony satria indra misy raha misy pirate tafiditra anatin'le compte de voova zay ny karazana attaque informatique misy amin'ny Facebook piratage ohatra hoe misy liana sary mampiomehy na ohatra hoe misy olona nandefa vidéo anao namanao de cliquenao amin'le vidéo de manontany hoe tsy maintsy mireconnecté ianao kanefa n'iny zao tena piratage tena zavatra matetika misy amin'ny Facebook de eo ianao mampiditra conteneur ianao zany mieritreritra hoe zavatra avy any amin'ny Facebook le izy manontana hoe avy reny mampiditra code d'identifiant anao kanefa de very ny conteneur le juste angamba teny hoe ivérifiana anazy de tanareo ry am'le amin'ny navigation le ry ambony ery le mampiditra an'le www Facebook de normalement tokony https phone iny tokony tsy maintsy https phone zany vao micharge io page fa iny zany raha vao tsisy an'iny eo de site fake izy zany normalement tsy nanomboka tamin'ny herintaona no nimposeny Google hoe tsy maintsy misy an'izay certificat zay daholo ny site rehetrarehetra raha ohatra izy en ligne fa zay site certifié rehetra zany mahatonga de le http de misy texte kely Google zay hoe tsy ananay ty zay marana kely hoe ina moa ny azo raisina raha antsika ampijery ny na amin'ny lafiny hoe mot de passe fomba fanamboarana mot de passe tena zay ny akaiky indrindra atsika ao anaty mot de passe nao zany tsy tokony misy zavatra momba anao na ny momba manodidina anao na ny anaranao sy ny izy iny zany aloha tena tonga de hialana
dia avy eo raha avy eo amizay rehefa misafidy ianao tenen'ny olona moa hoe misy hoe maka oabolana ianao dia alainao daholo ohatra le voalohany sy farany isaky le lettre ohatra hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina dia lasa anao maka n t dia avy eo le t efa madibadika indraindray atao majuscule indraindray atao minuscule fa misy fa avy eo misy an'le misy indray mampiasa an'le antsondrareo hoe fitehirizana mot de passe azo atao coffre-fort-na mot de passe za zao mampiasa amin'ny vola dia tsy tadiditsy mot de passe angalana zalahy vola foana hoe tsy mampiasa mihitsy mot de passe